fandrika satana efatra sy laingany devoly izay indray no jerentsika amin'ity video ity. Mila mitandrina isika satria na isika kristianina aza dia fitahany fa isy Kristy sandoka sy mpaminany sandoka ka aneo famantarana lehibe sy fahagagana ary azo atao aza dia ny olom-bofidy dia ho fitahany. Noho izany androantsika dia hijery fandrika satana efatra amandrehana ny kristianina. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe velar-poana ny fandrika raha hita amin'ny voromanidina. Aza miala ary izay indray ny jerentsika eo anatin'ity video ity manasanao anaraka an'izany hatramin'ny farany ao aorian'ny générique. Faly miarabantsika rehetra tompoko any tonga soa anatin'ity video vaovao ity manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra. Misaotra anao hatrany manaraka hatran'ny pejy hijery fandrika satana anankiefatra sika ataony amin'ny kristianina. Inona avy ary izany? Voalohany, ny lalana rehetra dia makany amin'Andriamanitra, na hoe tous les chemins mènent à Dieu. Ataony devoly izay ahatonga ny olona tsy hitodika amin'i Jesosy Kristy ilay lalana sy famarinana ary fiainana. Isan'andro satana dia mamorona religion be dia be izay mitory fitiavana sy fiadanana. Fa iray no Andriamanitra ary iray no mpanalalana amin'Andriamanitra sy ny olona dia Kristy Jesosy izay olona sady nanolotra ny tenany ho avitra hisolo ny olona rehetra. Dia zavatra ho fitory amin'izao andro izao. Jesosy irery ihany izany no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Faharoa, isika no ivon'ny sitrapon'Andriamanitra. Mila fantatritsika fa Andriamanitra tsy genie akory ka mikosika an'le lampy iny fotsiny dia mivoaka eo izy dia angatantsika izay tiantsika ilaina. Fa ny laingany devoly dia izay tadiavintsika olombelona dia hoe ho ahasika amin'Andriamanitra daholo. Ny fo dia mamitaka mihoatra noho ny zavatra rehetra sady manana aretina tsy azo tranona. Raha tanterahan'Andriamanitra daholo ny faniritsika mianakavy ireo dia ho veritsika. Mangataka ianareo nefa tsy mahazo satria diso fangataka mba ho laninareo amin'ny filanareo. Andriamanitra dia manefa ny faniritsika rehefa araka ny sitrapony ny zavatra angatahantsika. Ary izao fasahiana izao ananantsika eo anatrehany. Raha mangataka zavatra araka ny sitrapony isika dia mihaino antsika izy. Na inona angatahantsika dia fantatsika fa azontsika izay angatahantsika aminy. Izany hoe rehefa araka ny sitrapony no angatahantsika dia azontsika. Ny laingany satana fahatelo dia izao: Andriamanitra dia mamela ny olona rehetra. Mazava be hoe tian'Andriamanitra ny olona rehetra ary tsy tiany ho very. Ary ninona fahotana vitantsika dia avelan'Andriamanitra izany. Fa io famelan-keloka izay ataon'Andriamanitra amintsika dia tanteraka rehefa miaiky ny fahotantsika isika. Rehefa manohatra ny vatantsika ka tsy miverina amin'ilay fahotana intsony. Ny fitaka dia izao: manao fahadisoana anankiray ilay olona anankiray dia mivavaka dia avy eo afaka herinandro dia miverina indray. Dia miverina foana dia ohatr'izay hatrany. Izay ilay fitaka satana izay. Hoe ianao nge avelan'Andriamanitra tsy maninona fa ianao reraka fa afaka manoty ianao, afaka mangalatra ianao, afaka mijangajanga ianao. Laingany satana izany. Hoy ny ten'Andriamanitra ao amin'ny ohabolana: izay manafina amin'ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mahafoy izany no ahazo famindrapo. Sambatra izay olona matahotra mandrakariva fa izay manamafy ny fony dia hidiran-doza. Ny laingan'ny satana dia izao: afaka miverimberina manota foana ianao fa ianao nge avelan'Andriamanitra. Ilainao izany. Reraka ne ianao hoe avelan'Andriamanitra foana ianao. Noho izany mila mailo isika. Mahafetifety kely izao fa maninona aloha raha mba misotrosotro kely aloha, maninona raha mba mifokafoka kely aloha. Ny laingan'ny satana faefatra dia izao: Andriamanitra dia fitiavana zato isan-jato. Ny Baiboly dia milaza amin'izany hoe Andriamanitra dia fitiavana. Dia aseho an-devoly hoe afaka miaina arak'izay tiany ny olona anankiray. Hitantsika izao amin'izao fa efa lasa tena afaka ekena amin'ny fanambadiany lahy samy lahy, ny fanambadiany vavy samy vavy. Dia ohatrany hoe eken'Andriamanitra koa izany zavatra izany. Tena hoe ohatrany hoe sarotra mihinana izany. Fa laingany devoly izany. Satria tsy ampy. Mila fantatritsika izao: Andriamanitra dia fitiavana. Nefa mila tsarotsika ihany koa fa Andriamanitra dia mpitsara. Ary mila fantatritsika fa Andriamanitra dia afo mandoro, afo mandevina. Fa Jehovah Andriamanitra ao dia afo mandevina. Eny Andriamanitra saro-piaro izy. Tsaroa fa Andriamanitra dia marina, Andriamanitra dia masina. Andriamanitra dia mankahala fahotana.
Izay no antony nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria Andriamanitra dia tezitra ampanao ratsy mandrakariva. Ary ny fahatezeran'Andriamanitra dia nazerany teo amin'i Jesosy daholo izany na tonga ny tany aman-danitra maizina. Ary tsisy afaka nampionona ny fahatezeran'Andriamanitra afa-tsy ny fahafatesan'i Jesosy irery ihany. Jesosy Kristy no ivony zavatra rehetra avy amin'ny famonjena ary tonga izy hamonjy ny olona rehetra ho afaka amin'ny fahotana ary hananantsika ny fiainana mandrakizay. Afatra sarotra nefa ny marina ny zaraina tamintsika teto androany. Ny marina no hanafaka anareo tsy ho andevo. Ny ahafantaranay fa tianao ilay vidéo dia milike anao, mikomente sy mipartage. Dia raha mbola tsy abonné amin'ny page ianao dia manasa anao hisabonina amin'ny page dia manasa anao hizara ny vidéo satria maro ny olona mila an'izany fahamarinana izany hitanao manokana ny Tompo. Manome fotoana antsika amin'ny herin'ny toy izao indray. Veloma Tompo.